Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny foibe ny kandida ery rajonarymampianina nandritra ny lahateny nataony moa dia nilaza ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny rehetra izy ary misokatra amin'ny vondron-kery rehetra misy eto amin'ny firenena ihany koa. Kandida ny fisokafana amin'ny rehetra sy kandida ny fampifindronana ny tenako izay no hamafisy ny kandida ery rajonarymampianina raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy androany tolakandro tetsy amin'ny foibe ny antoko manoana azy tetsy an-tanimena. Tao anatin'ny fampiresahany tamin'ny mpanao gazety izay hidenana mafy ity kandida ho filoham-pirenena ity fa mila hery vaovao sy aina vaovao i Madagasikara sy ny vahoaka ao anatiny say andrava ireo tsy nety tamin'ny firenena ary ametraka tany tandalana hakoa ny tenany araka ny nambarany. Nanome ny heviny mahakasika ny fampihavanana izay takin'ny vondrona politika sasansasany ihany koa ny kandida ery rajonarymampianina raha namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety. Tena teridery ny fotoana iverika fa ny zareo amin'ny senita zany efa nanome toky fa vita le izy ary dia misy fotoana izay entina mpahafantarana zany zany marina fa teridery ny fotoana fa dia fijerika azy angamba dia rehetra no tokony ara-misy alàna zany asa lehibe zany satria iverika fa nitanjona dia raha ihany ny amin'ny tanany fifidianana sady tsara no aingana mba ampilamina ity firenena. Fampihavanana zany efa tena iainako zany efa ao anatin'ny rahako mihitsy zany zavatra zany ka mazava ho azy fa rehefa nilatsaka efa niteny an'izany hoe za tsy vitany hoe candidat d'ouverture fa candidat ny fampiraisana ary anisan'ny fototra ao anatin'izany fampiraisana zany ny fampihavanana efa niteneniko izay ka dia ho ataoko zay. Le hoe candidat d'ouverture de rassemblement tonga daholo ny olona rehetrarehetra tsika tsy manidika olona na iza fa dia anjaran'ny olona rehetra koa ny samy andraindraikitra zay tandrifiny azy. Raha eo anatrehany lalàna zany izay efa nandroso amin'ny fotoana izao dia ohatra hoe za raha maha-candidat dia efa mijery mandroso eo amin'ilay rafitra zay efa misy amin'izao fotoana izao. Nasehon'Andriamatoa ery rajonarymampianina ny mpanao gazety ihany koa ary nampahafantarina ireo mpiara-miasa akaiky aminy ka anisan'ireny Andriamatoa isan'ny Jobar Sorakotavony sy Andriamatoa Rachid Mohamed izay voatendry ho samy hitale ny fampielezan-kevitra.